eo anatrehan'ny olana sy ny disadisa nisy teo amin'ny PMU Madagascar sy ny PMU France izay misahana ny lalao hazakazatra soavaly dia nivoaka ny didy izay manome alalana ny PMU Bet irery ihany ahafahany mandefa ny hazakazatra soavaly avany la France zany nolavin'ny tribunal de grande instance de Paris ny fangatahana sy ny fitoriana izay nataon'ny PMU Madagascar ka dia tsy misy afa-tsy sy ny PMU Bet irery ihany zany amin'izao fotoana izao no afaka manao izay fandefasana sy fisahanana ny asan'ny lalao hazakazatra soavaly raha ho an'ny eto Madagasikara manokana no ACT. Ny orinasa pariteur fana PMU Bet ihany manomboka izao eto Madagasikara no mahazo alalana andray ireo lalao hazakazatra soavaly izay mizotra ny Frantsa araka ny fanambarana nataon'ny ASEL no mariny fa nisy ny didim-panjakana mifandraika amin'izany izay mitondra ny laharana 7/5 nivoaka tamin'ny 3 Mars 2024 raha iverenana ny tantara dia naantony PMU France nanomboka ny 2 Janoary 2024 lasa teo ny fahafahan'ny PMU Madagascar mandray ireo karazana lalao soavaly any Frantsa izay ampilalaovana ho an'ny peloka amin'ny hazakazatra soavaly eto Madagascar no io antony io dia fantatra fa nitoriny ASEL na ny autorité hippique malgache sy ny société d'exploitation des loteries na ny SEL izay solitena ny fanjakana malagasy afaka manome alalana ny fampilalaovana sy fampilokana amin'ny hazakazatra soavaly eto Madagasikara ny PMU Madagascar anisany notakin'ny mpitory ny mba ahafahana mampandovola onitra 4 tapitrisa euro ny PMU France ary ny verenana amin'ny fanapa-kevitra izay nampiantona ny fahafahan'ny PMU Madagascar mampilalao sy mampiloka amin'ny hazakazatra soavaly nanomboka tamin'io 2 Janoary 2024 nolavin'ny tribunal de grande instance de Paris anefa izany fitoriana sy fangatahana onitra nataon'ny PMU Madagascar izany.